Soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Printemps aty amin'izao fotoana izao ka dia mba manararaotra ny manolotra ny fandaharana zany eto amin'ny balcon. Ny resahantsika anio dia ny fikatsahana ny asambarana ihany. Isika olombelona dia mananjo ny olona tsirairay hikatsaka an'io asambarana io. Amin'ny fomba ahoana nefa? Efa maro dia maro zany ny lalana rehetra izay efa nasehoko teto ny amin'ny hoe hitondranao zany any amin'ny fitonitsaina. Androany zany isika dia hiresaka bebe kokoa zany ny amin'ny hoe inona ny vahaolana maharitra eo amin'ny fidorohana zava-mahadomelina. Maro dia maro zany ny ray aman-dreny izay nangataka azy zany anao an'ity émission ity. Ny fidorohana ny zava-mahadomelina dia efa maro dia maro ny fandaharana izay nasehoko teto, dia ao ny fitandrovana, ao ny fandraisana tanana ny olona izay efa mifoka azy io. Eo ihany koa zany ny hoe inona sy inona daholo zany ireo karazan-javatra izay tsy maintsy atolotra zany manoloana an'io olana io. Tsy vitan'olo-tokana ny fitandrovana sy ny fiatrehana ny zava-mahadomelina fa miditra ao ny fanabeazantsika ray aman-dreny, miditra ao ny fanabeazana any an-tsekoly, miditra ao ny mpitandro ny filaminana, miditra ao ny mpitondra fanjakana, miditra ao ny mpitondra fivavahana na ny mpanabe ara-panahy izany, ary miditra ao koa zany ny olon-kendry, miditra ao ny manam-pahaizana. Ireo karazan'olona rehetra ireo zany dia tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe ady na ny fisorohana na ny fiatrehana ny zava-mahadomelina. Satria ny tenako moa zany tsy dia mba tia an'ilay terme hoe ady, satria rehefa ady zany ny hitondrana azy dia ady izay ihany koa no aterany. Na aty amin'ny tany mandroso ary dia sarotra io ady amin'io, satria raha miady amin'io ianao zany dia miady ihany koa zany amin'ireo izay mpivarotra azy sy ireo izay mamparitaka azy, satria ao anatin'ny tombotsony inge matoa aparitany reny zavatra reny. Vola aman-karena hiditra ny paosiny ve no sakasakananao? Izay zany aloha ray voalohany. Ary indrindra koa dia olona matanjaka dia matanjaka ny tena ao ambadiky reny, fa ny trondro madinika no tratra migadra amin'io zavatra io, fa ny trondro vaventy tsy mety tratra. Ka aty efa ambony ambony ny fitaovana sy ny fitiliana amin'ny endriny maro samihafa amin'io zavatra io, nefa dia mbola sarotra dia sarotra io. Ka vao maika moa zany isika hoe tany mahantra any Madagasikara, amin'ny fomba ahoana ny idirantsika amin'izay hoe resaka hoe ady izay, fa ny fiatrehana zany no ataoko angamba fa mafimafy kokoa zany ny hery sy ny tanjaka apetraka amin'izay hoe maha hery tsy haitohaina ao amin'ny olombelona zany ny fandraisana an'io zavatra io. Ady ara-panahy zany no misy, satria areti-panahy ny fandraisana ny zava-mahadomelina. Miditra ao ny resaka fitandrovana ny sakafo ara-pahasalamana. Rehefa misakafo ara-pahasalamana ny olombelona iray dia manana izy zany an'ilay ataontsika hoe angovo tsara izay mampifonctionne ny tenany zany. Isika olombelona dia ohatrin'ny milina ihany, ka arakaraky ny fikojahantsika azy io, arakaraky ny solika ampidiritsika ao,
ny qualité-ny énergie izay ampidiritsika ao, izay ihany no ho vokatry ny asantsika olombelona. Efa maro dia maro zany ny fandaharana izay napetrako teto ny amin'ny hoe ohatraohatry ny ahoana daholo zany izany hoe sakafo ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fanabeazana. Ny fanabeazana akory tsy vitany hoe mandeha any am-piangonana fotsiny zany, totofana n'ity karazam-pivavahana aby ity zany ny ankizy de hoe efa hoentiko mivavaka de efa izay. Efa napetrako teto ihany koa ny fandaharana mikasika ny hoe fanabeazana. Atao ahoana ny fanabeazana ny ankizy? Sarotra de sarotra io ary tsy misy ray aman-dreny afaka miambo fa mahay mitaiza. Ka rehefa tsapanao fa sarotra io zany izay ianao no andeha anakaikikaiky kokoa ny atao hoe fahombiazana. Fa satria ny hoe andeha ho kevikevoka fa de nahavanonjaza satria lehibe ny zaza, nahazo diplôma ambony, nandeha any ampitany ranomasina, de fa kevikevoka zany sika ray aman-dreny fa hoe nahatafita zaza. Ny fahatafitana dia misy ny définition any koa ny atao hoe tafita. Hitahita amin'ny personnalité-ny tsirairay, sambatra ve izy amin'ny zavatra ataony ary sambatra ve izy amin'ny fiainany. Izany hoe nahita fitonitsaina ve izy amin'ny fiainany. Izay zany no zava-dehibe, personnalité mipetrapetraka tsara, izay no atao hoe asambarana. Ka ao amin'io fanabeazana io zany dia jereo ny page ny émission izay napetrako mikasika ny fanabeazana zaza. Tsy mora io satria miditra ao ny genetika, miditra ao ny toe-pahasalaman'ny zanakao, miditra ao ny hoe inona ny environnement ny zanakao, ny fomba fifandraisanao aminy, zany daholo ny fitaizanao, ny fomba fiatrehanao ny zanakao tsirairay dia arakaraky ny toetrany. Fa ny fomba fibedesanao any koto tsy voatery hitovy amin'ny fomba firesahanao amin'ny soa. Izany zavatra rehetrarehetra izany satria arakaraky ny toetran'ny ankizy ao an-trano zany no ahafahanao ka raha tsy mifandray am-po amin'ny zanakao ianao, aiza moa ny ahafantaranao ny toetran'ny tsirairay? Sarotra be zany io zavatra io tsy azo iambozana io tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy voatery koa nefa ilana faripahaizana ambony be na fahalalana ambony be koa nefa izany zavatra rehetrarehetra izany, fa ny fitiavana ambony indrindra dia afaka mahasolo an'ireo karazana fahalalana nga raha araky ny hoe fiheverako. Kanefa ny tsy fahalalana koa nefa dia mety mandrendrika amin'ny zavatra maro. Fa rehefa henin'ny zanakao ny fitiavanao aloha defa zava-dehibe zay zavatra zay, zava-dehibe zay. Ka hoe fitiavana de hoe je t'aime zay zany maverimberina am'le zaza. Kanefa ianao tsy mijery akaiky akory hoe inona moa zany tebotebotsainy ity any am-pianarany any, inona moa zany ny tebotebony amin'ny andavanandro, inona ahoana moa zany ny fomba fiainany, manao ahoana ny namany. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia mila ny fitiavanao ray aman-dreny ny mijery akaiky an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy mora io, tsy mora io. Hiditra indray zany tsika ny amin'ny hoe fampianarana. Ny fampianarana dia ilaina amin'ny zanak'olombelona satria rehefa bado ny
olona ao amin'ny firenena iray dia mora ahodikodina ny lohany, mora ampidirana anty karazam-pivoarana izay hoe tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina sy ny kolontsaina ary ny zava-misy ao amin'ny tany iray ny zavatra ampidirin'ny vahiny, ka misy amboaravoara be ihany rehefa zavatra sahala amin'ny sakafo izay hoe sakafo tsy lanin'ny vavon'ny olona iray no ampidirina ao anatin'ny vavany dia mazava ho azy fa hiteraka karazana tsy fetezana ao amin'ny tenany izany zavatra rehetrarehetra izany, ka eo no mipetraka ny ataontsika hoe zany hoe ny intelligence na ny faranita-tsaina na ny hoe fandinihana izay misy ao amin'ny tany iray. Inona zany ny zavatra adapte ato amin'ny tany misy ahy? Moa ve ny héroïne na ny zava-mahadomelina mahery vaika dia adapte amin'izany ataontsika hoe Madagasikara izany, adapte amin'izany hoe malagasy? Mila dinihana akaiky daholo ny zavatra ohatran'izany. Aty zao ny azy dia tafidy zao ny hoe resaka aitraitra no antony ifohany zareo an'io zavatra io, ny itsindromany an'io. Ny mpanan-karena izay efa tapitrohatra ny fahasoavana eo aminy efa tsy hitantsony izany ny karazan-kasambarana izay tadiaviny, satria eo ilay misy hoe asambarana diso sy ny hoe asambarana tena izy. Ka raha ohatra zany hitady an'ilay fahafinaretana izay ataontsika hoe tapitrohatra nga, satria efa tapitra nandramana daholo angamba ny karazam-pahafinaretana rehetra izay toy ny siligoma, mamy amin'ny fotoana izay hitsakoana azy, fa rehefa tapitra ny fotoana dia matsatso ihany dia riana. Ohatraohatran'izay zany ny matetika karazam-pahasambarana izay tadiavintsika olombelona dia ao anatin'izany singa ao anatin'izany ny zava-mahadomelina mahery vaika. Ny mpanan-karena no Picasso manio aty, satria manambola izy izany ny ividianany ny dôzy izay apetipety azy izany kanefa dia lafo reny zavatra reny ary dia misy fiantraikany goavana dia goavana eo amin'ny tenantsika olombelona izany eo amin'ny resaka fahasalamana izay manimba dia manimba ny taova rehetra ao amintsika, indrindrandrindra zany ny ati-doha sy ny fikorianan'ny raha. Kanefa dia izay hoe mitondra fahafinaretana zany amin'ny fotoana izay andraisana azy. Moa ve mifanaraka amintsika olombelona ao Madagasikara zany zavatra zany? Ary indrindraindrindra koa dia mila matanjaka ny vatana, mila misakafo tsara, ka olona tsy ampy sakafo ve no fahanana héroïne? Dia efa famonoana ny vahoaka izany zavatra rehetrarehetra izany. Famonoana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy, mampikorotana ny fiarahamonina ary indrindraindrindra koa zany dia mampikorotana ny ankizy sy ny tanora. Iza moa zany no eritreretintsika ao Madagasikara fa andova any Madagasikara rahatrizay ny tanora ankehitriny? Rehefa tsy volavolaintsika ny tanora ankehitriny dia tanora manao ahoana zany no andrasantsika zany ny hitondra ny Madagasikara rahatrizay? Raha ohatra ka tsy jerena izy zany, tsy jerena manokana ny fanabeazana sy ny fikojakojana an'ireo tanora ireo, dia tanora ohatrin'inona zany no tanora eritreretintsika zany amin'ilay nosy malalatsika, amin'ilay Madagasikara izay kirakiraintsika ary dia dokadokafantsika fa nosy mahateo ty. Tsy mora nefa ny tazomana
an'izay hoe nosy mahateo ty zay. Isa nefa zany no andrasantsika zany amin'ilay nosy mahateo ty. Isa zany no andrasantsika ny hitazona an'izay hoe nosy mahafinaritra, nosy maitso mavana, nosy mateonina, nosy mahafiera ny malagasy tsy vaky volo. Satria ny malagasy iray manontolo no tokony hisitraka ny zava-tsoa misy ao amin'io nositsika io. Ka ny héroïne izany no resahantsika androany. Inona no fiatrehana an'io zavatra io? Voalohany indrindra zany dia ny tsy fampidirana azy aloha zany. Izay ihany no ahafahana misoroka an'io karazan-javatra io. Ny tsy fampidirana azy, satria amin'ny fomba ahoana moa? Olona noana ve? Olona tsy nianatra? Olona izay hoe very fanahy mbola velona? Vao tsy pazanao fanantenana kely fotsiny izy amin'ny resaka hoe arabola, na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana no hitadiavana azy dia efa mirangorango izy. Izay aloha zany dia zavatra tsara ho fantatritsika rehetra. Kanefa dia efa famonoana tsikelikely ny malagasy ny fampidirana azy io. Satria ny famonoana dia tsy amin'ny alalan'ny basy, tsy amin'ny alalan'ny antsy fotsiny, tsy amin'ny alalan'ny lefona ny famonoana olona, fa na amin'ny karazany maro samihafa, na eo amin'ny resaka fampidirana culture izay tsy adapte ao amin'ilay firenena, na ny karazan-javatra ny aitraitra izay tsy adapte ao amin'ilay firenena, dia mamono tsikelikely izany ny olombelona ao amin'ny firenena iray. Efa niresahako teto ny atao hoe capacité d'adaptation amin'ny fiainana ray manontolo. Satria ny fiainana dia tsy misy zavatra fantatra diany mialoha ny zavatra rehetra izay mety hitranga amin'ny fiainanao. Kanefa kosa ianao zany afaka ihany zany manao ny karazana anticipation, manao ny karazana faminavinana ny zavatra rehetra izay mety hitranga amin'ny situation iray. Miresaka bebe kokoa mantsy zany amin'ny manam-pahaizana. Nahoana zany Madagasikara hatramin'izao no mbola ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka, kanefa dia manana ny arena rehetra tsy tapesipesena isika, na ny arena ambanin'ny tany, na ny arena ambonin'ny tany, na ny arena an-dranomasina, na ny olombelona. Kanefa dia tsy haitsika ny mampiasa azy, tsy haitsika ny mampiasa an'izay arena izay. Mbola miodikodina ao amin'ny ataontsika capacité d'adaptation io ihany zany ny zavatra rehetra rehetra. Efa no resahako teto ny hoe inona ny atao hoe estime de soi, confiance en soi ary ny amour de soi. Izany zavatra rehetra rehetra izany dia mila entanina ny vahoaka ho tia ny tanindrazany, ho tia ny tenany, ho tia ny fiaviany, ary ahay akasitraka ny zavatra ny aminy. Satria zava-doza dia zava-doza ny tsy fankasitrahanao ny zavatra any aminao. Ny olona tsirairay zany dia tokony ho taizana hatrany amin'ny fahagarabola an'izay hoe fitiavany any Madagasikara izay. Na izy andeha hivoaka aty ivelan'ny ranomasina, na izy hijanona ao Madagasikara. Satria ny idéalin'ny jeune amin'izao fotoana zao dia ny hivoaka ivelan'ny ranomasina avokoa. Na hivoaka aty ianao dia mila volavolaina ao aminao aloha ny fitiavanao, ny tanindrazanao, ny fitiavanao ny tenanao, ny fitiavanao ny fiavianao, ny fitiavanao ny zavatra rehetra izay misy ao amin'ny taninao.
izay ianao vao afaka hiatrika ny fiainana aty amin'ny tany mandroso, satria io personnalité mangozozo io foana io no mbola ataontsika hoe mampahazovana ny fifandraisana amin'ny vahiny. Inona ny zavatra nananao, inona ny zavatra izay hoe tsy ananany. Mila fantatritsika daholo zany izay zavatra rehetrarehetra izay, satria raha ohatra isika zany ka ilokaloka foana fa ny zavatra avy aty ivelany zany no mamiratra kokoa noho ny zavatra anananao ao, dia mazava ho azy fa ny tenanao zany sy ny fiavianao zany dia tsisy dikany aminao. Fantany zany zavatra rehetrarehetra izany ka amin'ny alalan'izay no ahafahany miexploiter anao, ahafahany manambaka anao, satria na ny diamondra izay lafo vidy dia hovidiny mora aminao, nefa amina tapitrisany maro noho ny tsy fahalalanao, noho ny tsy fankasitrahanao ny tany misy anao. Aiza nefa no ipoiran'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ao amin'ny fanabeazana. Mbola kely ny ankizy dia efa beazina zany ahafantatra ny arena rehetra misy ao Madagasikara, efa beazina ny amin'ny hanana ny fierté, ny tenany sy ny tanindrazany. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra, finoana ny hery matanjaka indrindra, hery tsy hita maso amintsika olombelona, satria eo koa mantsy zany dia mbola magozozo ihany koa zany ny malagasy amin'izay resaka hoe finoana izay, dia mifamaly ny milaza fa tsy Andriamanitsika fa Andriamanitra ny vazaha nampidirina teto, ny razantsika ihany no tena matanjaka, ny razantsika ihany no mitahy atsika. Mila jerevan'ny manam-pahaizana izany zavatra rehetrarehetra izany hoe ahoana zany no anaovantsika ny orientation ny finoantsika, inona zany no tokony ampidirina ao anatin'ny lohan'ny taranaka ny zanaka manjafy. Satria hoe raisiko zao ohatra ny finoan'ny Juifa mino an'Andriamanitra ny Juifa, kanefa ampidiriny ao anatin'ny taranaka amanjafy ny zava-nisy tany Ezipta, ny fanandevozana ny Juifa tany Ezipta, ampidiriny ao anatin'ny lohan'ny taranaka rehetra aty aoriana. Fa raha ohatra izy tsy miezaka amin'ny fiainana dia iverina ny fanandevozana tany Ezipta, iverina ny tany amin'ny camp de concentration, ka efa mbola kely ny ankizy dia efa volavolainy amin'izany zavatra zany hoe isika Juifa dia tsy manana droit ho dondrona. Ratsy ve zay fomba fisainana zay? Tsy manana droit ho dondrona isika fa efa namboarin'Andriamanitra ho kinga saina, ka ampiasao izay fahakingan-tsaina ao aminao zay amin'ny fiainanao iray manontolo. Ny olombelona feno izay hoe andeha amin'izany asambarany zany, matoa ny olona iray zany mandray an'ireto hoe zava-mahadomelona, ny fiakinan-doha na mitoka na amin'ny sigara sy ny siramamy, ny sira sy ny zavatra rehetra izay tsy mampety azy, dia ny dikan'izay dia misy zavatra vida zany ao aminy ao, misy zavatra tsy ampy ao dia eritreretiny zany fa ireo karazan-javatra ireo zany no hameno ny zavatra tsy ampy ao aminy. Ny zava-mahadomelona tompoko dia ireny ny atao hoe vitamine sandoka. Vitamine sandoka mamonjy anao amin'ny fotoana fohy fotsiny, manome ny hery sy ny tanjaka amin'ny fotoana fohy, fa rehefa avy eo dia mamotipotika ny fiainanao, satria manadevo ny fiainanao ireny zavatra rehetrarehetra mampiakiaky ny doha rehetra ireny. Ny fiakinan-doha amin'ny fitiavana, maninona no misy vehivavy ohatra dia hopahopainy ny vadiny isan'andro
dia raha ohatra ka navelanao izy nanompanao hatramin'ny voalohany dia dikan'izay zany ianao zany dia mendrika ny paina. Nefa raha ataonao zany tombatomba ny fiainanao sy ny tenanao dia mendrika anao ve zay? Tsisy hafan'izay ny fanandevozana amin'ny endriny maro samihafa. Fanandevozana nge ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona, fanandevozana nge ny fiankinan-doha amin'ny sigara, amin'ny toka. Nefa dia miliardera tompoky lahy sy tompoky vavy ny mpivarotra an'ireo karazany zavatra rehetra ireo amin'izao fotoana izao. Fampatsiahivana fotsiny matsiny ahy zany ny hoe mila jerevana amin'ny fotony zany hoe inona ny problema. Inona ny problema dia izay le hoe misy zavatra vida zany ao aminao ao dia ilainao zany ny mameno azy amin'ireo karazan-javatra rehetrarehetra ireo. Inona no amenonao ny tenanao zany lay vida? Eo zany ny ataontsika hoe ny capacité d'adaptation. Ny fahaizanao zany misadapta amin'ny zavatra rehetra zay miseho manodidina anao, na ny toetran'ny olona manodidina anao. Tsy ianao akory no anova aniza, fa ianao no mila misadapta amin'ny toetran'ny olona rehetra izay manodidina anao. Rehefa rerenao ny olona izay manana mauvaise énergie na ny angovo ratsiratsy, rehefa azonao atao ny misitaka azy dia misitaka satria angovo lanilany fahatany zany ny andeha hiady amin'ilay karazan'olona. Rehefa olona kosa tsy azonao zany hoe ialana satria mety patronao io ny fidiram-bolanao, dia mametraka anao zany ny capacité d'adaptation amin'izay zavatra zay, ataonao tsara ny asanao. Ary ny olona rehetra manodidina anao samy manana ny toetrany daholo koa io. Anjaranao zany ny manadiady ny hoe inona moa zany no fomba tokony ataoko hiatrehako an'ity zavatra ity, inona ny diako ato, hiasa ny diako ato andray vola isam-bolana amelomako ny vady aman-janako. Izay akory tsy midika hoe dia anao zanak'ondry dia andeha ho levilevezin'ny olona rehetrarehetra ao fa hoe satria mitady vola. Misy ny personnalité izay mila apetrapetrakinao tsara, inona ny droit-nao ao amin'io fiasanao io, ary inona ny zavatra tsy tokony idiran'ny olona amin'ny zavatra izay teneninanao. Izany zavatra rehetrarehetra izany ny attitude-nao. Tsy mila akory ianao andeha hivazavaza amin'ny olona hifamaly aminy androany tontolo andro amin'izay zavatra tsy mahafaly anao, fa misy fotsiny ny attitude izay apetrakao. Dia ilay attitude ny amin'ny hoe miasa tsara ianao, taonao tsara ny asanao. Tsy misy mihitsy zany ny faute izay hoe ho hita any aminao. Mahay miara-monina ianao, ataovy ny fahalalam-pomba rehefa miresaka amin'olona, na dia olona faran'izay hoe ratsy fanahy dia ampisehoy aminy ny fahalalam-pomba. Izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia sationany fotsiny zany ny amin'ny hoe capacité d'adaptation, capacité d'analyse. Rehefa misy ny zavatra izay miseho dia mila ianao zany manadiady, mila ny équilibre ao aminao ny hoe intelligence émotionnelle sy ny intelligence rationnelle. Mila équilibre io satria ny extrême dia tsy tsara. Raha ohatra diso émotif loatra ianao dia hietsi-po amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia tena mampalahelo raha be fa dia niditra aponja. Kanefa izy nangalatra dia ianao no tsembotsemboka malahelo. Izany ny amin'ny fidirany aponja. Niditra aponja izy satria nangalatra. Izay dia équilibre ao amin'ny intelligence émotionnelle sy ny rationnelle izay zavatra zay, ary capacité d'analyse. Misy koa nefa ny miditra aponja kanefa amin'ny tsirariny. Eo koa ianao zany no manao ny
karazana analyse zany amin'izay situation izay fa ny hoe itsetsetra zany androany tontolo andro dia mety lavo anao zany ary alatsaka aretina anao zany satria ny olombelona tsirairay dia samy manana ny heriny sy ny tanjany koa zany ara-tsaina amin'izay zavatra miseho manodidina azy. Io nefa dia io fahatanjahan-tsaina io dia karazana exercice de musculation izay mila ataonao isanandro amin'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, amin'ny alalan'ny fandinihan-tena, amin'ny méditation. Iza marinao, inona ny zavatra tadiaviko amin'ny fiainana, inona no tanjona izay tiako hotratrarina amin'ny fiainana. Izay no mila jerevanao isanandro. Manao musculation amin'ny cerveau-nao io ianao maka information, mampitombo fahalalana, mianatra amin'ny taranja rehetra izay hoe inona no tombotsoa mety ho azonao ao amin'io fianarana an'io taranja io, tianao ve io, inona zany no asa izay eritreretinao zany rehefa avy mianatra an'io taranja io. Fa tsy hoe atony be malaza, atony misy vola, atony ahitana asa. Misy idirany ihany koa nefa aloha izay zavatra rehetra izay raha ohatra ka tena hoe hitanao fa ao tokoa ny tena ahitanao asa. Kanefa mila ihany koa ianao no hoe mijery tsara koa hoe inona koa nefa ny zavatra tianao no manao azy. Zany hoe ilay zavatra tianao no manao azy dia tokony ampidirinao ihany ao amin'ny fiainanao zany. Na dia tao raha hoe misy ny asa izay hoe tsy dia tena tianao zany ny nanao azy fa io zany aloha ny misy dia miatra amin'izay fotoana izay koa ilay atao hoe capacité d'adaptation. Izany hoe isanandro ianao zany dia mila miezaka, mila miasa io cerveau-nao io, mila manao musculation amin'ny fiainana satria raha ohatra ka tsy matanjatanjaka ny personnalité-nao, tsy matanjatanjaka ny fahalalànao, tsy matanjatanjaka ny sainao dia mazava ho azy